miarabantsika rehetra tonga soa indray eto amin'ny fandaharana kolotsara ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany asa tanana izay indray no iompanan ny fandaharantsika ao amin'ity anio ity izay kirakirana akora manokana andeha ho fantarina ato anatin'ny portrait hoe iza ny vahinsika ary manao inona izy ireo. miarabanareo dia miaraban'ny mpanaraka ny fandaharana rehetra rehetra. Ny anarako Madame Paty mpitantana ny resaka serasera eto amin'ny Osier Ambohibao. Ny Osier Ambohibao mpivarotra ny asa tanana vita amin'ny osier na ny va. Dia nasiana fotsiny ilay izy Ambohibao satria Ambohibao ny toerana misy anay dia mora ahafantaranareo mpanjifa, mpanaraka, mpandalo hoe eto Ambohibao misy ny osier Ambohibao. Efa tamin'ny taona 2024 tany no nivarotra teto Ambohibao izy ireo. Taloha izay mipetraka tany amin'iny faritry Tsioromandidi iny. Dia rehefa mipetraka tany izay dia nahita hoe misy zavatra azo exploitena aty dia nanomboka nandrary nianatra nandrary nianatra nikarakara ny matière première dia avy eo nifindra taty Antananarivo dia nanomboka nivarotra. Ny andohany tamin'izany mbola mivarotra harona ilay kelikely ohatran'ireny aloha ireny. Dia avy eo taty aoriana le nanomboka nisy amin'izay le créativité dia nanamboatra izay fitoeran-damba, bac à linge, nanomboka nanao plateau, porte-fruits, panier à pain dia nitatra ohatran'izay dia hatramin'izao moa tonga hatrany amin'ny hoe meuble mihitsy. Ny ray aman-dreny no nanomboka ity asa tanana ity dia nody miasa ny zanaka taty aoriana. Ny fomba nahitany zareo anazy tompo-tanàna tany amin'ny faritra iny no nanoro hoe ity zavatra ity afaka rariana, afaka anamboarana ananganana zavatra zany. Dia nanomboka nianatra nandrary ny ray aman-dreny dia nanao ohatran'ny hoe karazana société familiale kely zany tany. Dia avy eo nanangana ekipa dia nanangana atelier dia nanisy boutique. Osier na va amin'ny teny malagasy, io akora io no ahavitan'izy ireo ireto karazana fitaovana, haingo, kojakoja sy fanaka toy izao ireto, misy ny kely hatramin'ny lehibe indrindra. Ny va zavatra maniry izy eny amoron-drano na any anaty rano ihany koa misy. Dia rehefa maniry ihany izy aloha dia mbola maitso fa mbola tsy tonga dia hoe ohatran'izao tazantsika maso izao. Fa mbola misy traitement procédure be da be vao tonga amin'izao mbola andrahoana izy dia rehefa masaka izy dia mbola voasana dia mbola lomana konkoa izy mba ho souple. Mora zany manao manipulation izay izy vao rariny. Hojerentsika misimisy kokoa izay dingana izay ao anatin'ny arakasa rehefa avy eo. Farakajina izany dia teo amin'ny 20 taona teo izay no nanaovan'izy ireo ity asa tanana vita amin'ny va ity. Tamin'ny voalohany aloha izay mbola natambatra niaraka tamina épicerie ilay izy tamin'ny voalohany dia nasiana harona ny antony fotsiny. Dia rehefa taty aoriana izay vao tena hoe aleo professionnalisena amin'izay zany le asa. Dia nanomboka nitarina manao recherche moa taty aoriana efa misy an'le recherche azo atao amin'ny internet dia maka modèle dia manao réalisation. Dia misy kokoa le client reny mitondra modèle zareo avy any hoe mba hanaovy réalisation an'ity izay fa ilaina atao an'izao ohatran'ny hoe le fitoeran-tavoahangy reny le fasiana vin. Dia manao réalisation reny dia mitatra tsikelikely amin'izay zany ny saina hoe izao koa zany azontsika atao dia
nanomboka teo. Toy ny zava-drehetra sy ny asa rehetra ihany, fitiavana, fiaretana sy traikefa no mitondra azy. Marina mihitsy hoe misy ny ambony, misy ny ambany, indraindray misy ny tsena, indraindray tsisy ny tsena. Ohatry ny hoe amin'ny andro fidiran'ny mpianatra zao ohatra dia hafa ny priorité amin'ny client, hoe fidiran'ny mpianatra dia izay dia mety hoe tsy dia misy ny tsena ohatra. Misy kokoa hoe ny matière première mihitsy ny tsy misy. Rehefa amin'ny andro fahavaratra dia tsy maina ny tany dia tsy dia maniry izy izany fa lasa raro be ny toerana ahitana anazy. Fa ilay izy moa izany fikirizana ihany hifotorana ilay asa dia hainao kokoa mitondra an'ilay client. Dia rehefa ohatrany hoe tsy mahafa-po an'ilay client ohatra zavatra nisy, efa zavatra nisy teto aminay izany tsy hoe rehefa client eto aminay dia hoe afa-po daholo, fa misy ihany kokoa nefa ndreo tsy afa-po dia tsy mampanina anay mamerina an'ilay asa mba afa-po an'ilay olona. Dia anisan'ny nampiavaka anay tamin'ny mpanao asa tanana indray aloha izay tsy sahirana izany izay miverina mamerina asa rehefa hoe tsy afa-po ianareo client. Toka angamba fa ny mpanaraka ny fandaharana mety hoe efa misy nanjifa dia afaka manao témoignage kely foy. Eto Ambohibao, amoron-dalana mora hita eto no misy ny Osier Ambohibao. Ny vinan'asa manaraka moa izany dia ny anitatra ny toerana hivarotana satria izao hitantsika izao somary mbola kelikely ny toerana misy anay dia ny entana rehetrarehetra izao matetika mbola eo ivelany, tsy hoe matetika moa izany fa izao hitanareo izao hoe mbola eo ivelany ny sasany. Nefa misy lafiny anankiray tsy mampety an'ilay izy eo ivelany na dia hoe eo ara mora hitan'ny client sy ny mpandalo. Dia ilay vovoka mandalo sy ny ohatran'izay tsy dia tsara amin'ilay entana. Dia hoe nieritreritra izany izay hoe anitatra dia mba hoe atao anatiny daholo ny entana rehetrarehetra. Araka ny voalaza teo dia zava-maniry amin'ny faritra Mando Neva mbola maitso izy no alaina ary karakaraina ho lasa taozavatra avy eo. Dia hoarahantsika ary ny fikirakiranan'izay va izay na ny Osier ato anatin'ny arakasa. Ny atelier anay aloha izany tsy eto Ambohibao, izay tsara marihana ihany, fa any Tsiorondidy dia misy ihany kokoa any amin'ny roton'ny Majunga iny. Miovaova arakaraky ny toetrandro izany no ilazako azy satria rehefa avy ny orana dia somary betsaka ny matière, rehefa maina indray ny andro dia somary kelikely ny matière. Dia indraindray tsisy any Tsiorondidy dia tsy maintsy mitady any amin'izay toerana na faritra misy an'ilay matière indray izahay, izany hoe manao exploitation mihitsy izany. Ny va rehefa avy alaina izy mbola rantsana maitso, ohatrany hoe ratsan-kazo izany. Dia ny traitement mbola andrahoina izy aloha avy any. Rehefa avy andrahoina izy dia andrahoina amin'ny barika be. Dia avy eo izy rehefa masaka dia ajanona mipetraka aloha dia voasana tsirairay isaky ny tige mihitsy dia voasana tsirairay. Dia avy eo raha ohatrany hoe anangana panier tsika ohatrany hoe harona dia manavaka an'ilay matière ohatran'izao izany hoe ity ny vavavety, ity ny vamadinika, ny vamadinika anaovantsika ireo article kelikely toy ny panier ohatran'izao zao. Ity izao tsy dia tena ngeza be ilay va-ampiasaina fa somary kelikely. Dia raha ohatra ndraika hoe seza ny amboarina na hoe bakalinge dia manavaka va. Izao ny ataony manavaka an'ilay matière. Dia ohatran'izay dia izay vao manao an'ny fototra an'ilay panier ho atao dia manomboka eto amin'ity ampovoany ity. Eto amin'ity ampovoany ity ny rary. Eto amin'ity boribory ity dia mandeha manodidina dia rehefa tratra ilay dimension an'ilay vodiny izay vao mapakatra hauteur. Dia izay vao mahavita ohatran'ity izany izao raha ohatran'ity no resahantsika. Rehefa handrary an'ilay izy dia tsy maintsy lomana rano ilay izy fa manjary mafy. Raha vao maina izy izany dia mafy fa ohatran'izay lomana rano amin'ny koveta ohatran'izao.
eo amin'ny 3 heures eo zany tena azo lazaina hoe malefaka tsara le vary. Ny fandrariana vary alony tsy dia tena hoe samihafa be amin'ny ohatrany hoe mandrary rafia angamba no ilazako anazy. Ny rafia fotsiny mety tsy dia mila rano be fa ny vary tena mila rano be mihitsy. Dia raha ohatra ka hoe vandra izy afaka ataontsika roa ny tige miakatra zany hoe ny rantsany miakatra zany ohatran'izao ohatran'ity zao anankiroa fa misy kokosa nefa izy anankiray ihany arakaraka le zavatra ho amboarina raha hoe tsy dia mila raha ohatra ka hoe mila zavatra hibatana zavatra mavesatra izy dia tsy maintsy roa na telo le tsanganany iny ohatran'izay. Raha ny momba ny seza indray dia arakaraka ny forme raha ohatra ny hoe boribory izy zao dia mampiasa bambo zay ao anatiny izany hoe karkasiny. Dia raha ohatra ndraika hoe carré dia afaka ataontsika bambo afaka ataontsika hazo zany hoe le support ao anatiny zany hazo dia izay vao rariana eo ambony vita mihitsy ny karkasiny zay vao manomboka mandrary. Ny faharetan'ny fahavitana panier iray zao ohatra ny raisiko mety eo amin'ny adiny 4 zany raha mahavita raha ohatra ny kelikely ohatran'ity miaraka amin'ny fikarakarana ny vasy ny fandomana anazy. Fa raha ohatra ka hoe ilaza zavatra lehibe indray ohatra ny hoe seza dia 3 andro. Nefa tsy izay no resahanay amin'ny client fa miankina amin'ny fandaharana ny commande isan'isany. Dia raha ohatra ny hoe mampiditra commande aminay zany dia ny délai mety eo amin'ny 10 à 15 jours arakaraka ny commande eo alohan'le commande-nareo. Eto izy zao mandamina mandray izy zao eto reny zany zao reny vaheny aminazy reny zany zao tsy vangeza nefa tsy vakely tsy le kely fa le atonony. Dia ny alavany indray misy fohy amin'ireny dia misy lava fa ampiasaintsika daholo na ny lava na ny fohy. Manao sary mihitsy izay manao sary mihitsy dia étudiena mitokana mihitsy ny dimension an'ireny création ataonay ireny. Dia matetika raha ohatra ka hoe tsy réussi voalohany dia tsy maintsy réussi indray faharoa satria mbola amin'izay moa le ao amin'ilay créativité tsy voatery hoe tonga dia hety amin'ny voalohany fa misy kokoa mba famerenana. Dia manao sary mihitsy izay dia mapetraka ny dimension dia izay vao manome instruction any équipe any amin'ny atelier rehetrarehetra. Le tena mafy ao anatin'le manjary an'le vary le maka symétrie. Ohatra ny hoe manao zavatra boribory tsara ianao dia hita be iny raha vao ohatra ka hoe misy mivilana dia le maka ny symétrie iny tena somary sarotsarotra fa miezaka foana moa zany izay manome fahafapo anareo client. Eo ampiasana izy dia efa manomboka maina fa lemana. Ohatra ny hoe manjary an'ity zao ohatra dia efa vitako ny iny ambany iny dia maina le efa voarary efa maina dia tsy maintsy maka rano dia lemako iny mba ho souple tsara azahoako an'ilay forme ilaiko. Toy izay ny fikirakirana ny vary azo omena endrika arak'izay tiana sy izay ilaina izy. Misy fotsiny hoe sarotsarotra ny mamoaka azy ary arakaraka ny mahakely ny zavatra atao no mahasarotra ny fanamboarana n'izay atao zavatra vita amin'ny vary izay. Dia ho jerentsika ary ireo karazany zava-bitany zareo avy eo amin'ny Osier Ambohibao ary hoe ny Ambohibao isika mazava ho azy. Entiko mety tsisy vina maro ity toerana ity eto Ambohibao eto amoron-dalana eto mihitsy misy an'zareo manamboatra an'ireto Osier ireto na ny vary zay no anarany amin'ny teny malagasy azo anaovana zavatra maro tahaka izao hitantsika izao izy ho resadresahanay sy mandampaty aminareo eto ny santionany tena tsara tarehy ary dia tena mihaja izay aloha zavatra hitako voalohany indrindra mihaja be mihitsy le izy ndao tombokontsika amin'isy ary mandampaty ito ohatra ito mba hitako aketo misy lehibe dia misy kely raha ireto hoe Refany fotsiny samihafa.
Dao, message zao. Ty zao commande-n'olona moa zany matetika tena ahitantsika zavatra ohatrohatran'izao. Dia misy indray ohatrany hoe asiana bijoux ao anatiny. Dia misy indray miteny hoe asiana fruits, zavatra kelikely ohatran'izao. Dia misy indray miteny hoe ady ampiasaina ao an-dakozia asiana sotro, fourchette, antsy. Ohatran'izay. Izay zao no tena hoe ilan'ny olona ny aloha zany. Fa le izy kokoa s'adapte arakaraka ny besoin-nao fa tsy voatery hoe tsy maintsy ho izay no ampiasana azy. Fa arakaraka izay ilanao anazy. Misy raha ohatrany hoe étagère kely kokoa ka ohatrany tiany hoe dimension mety aminazy dia azo atao étagère. Fa izy mazaka tsara? Mazaka izy ka. Mazaka indray. Inona tena tsy taratra madame Tati? Afo. Afo? Afo ihany tena tsy tia. Fa rano tsy maninona loatra? Tsy mampaninona anazy rano. Ny ainandro tsy dia maninona loatra, ny atsika tsy dia maninona loatra. Fa mafy tsara kely, na ihany koa tena mofo dipaina. Ane zareo koa mety azy tsara. Ie, ankoatran'izay? Ankoatran'izay dia ny harona, misy karazany maromaro moa zany fa izay voaray anay sy madame Tato no aseho anay anareo any an-tokantrano ohatran'izao. Ty zao somary kelikely 25 carré fotsiny ty, kelikely zany raha ohatrany hoe entana miantsena dia mety tsara ho izy sarony. Dia na nefa andohako pique-nique. Pique-nique an'izay. Misy pique-nique fa somary lehibe indray ny pique-nique. Fa azo atao tsara izay? Azo atao tsara. Ito koa mbola misy karazana. Ty koa misy anankiray. Ty koa kelikely koa ty. Ohatran'izao. Ty zao mety manano sarotra kokoa le manao azao rehefa miasa rehefa. Le inona design tena hoe sarotsarotra no manao azy? Raha ohatra ka hoe kely noho ity izy dia somary sarotsarotra. Manao zavatra kely zany sarotra kokoa. Satria le tanana manipule an'ilay matière somary mafimafy no sahirana. Fa raha hoe lehibe ohatran'izao izy tsy dia mampanina. Fa ny olana kely fotsiny raha vao tsy mahay tsara maka an'ity le hoe hitovy tsara amin'ny ilany vato, le boribory vato dia izay no manahirana. Satria raha hita be le vilana le izy fa tsy mitovy tsara. Tsara tarehy, tena tsara tarehy be daholo sy nefa hitako ny paoziny ao an-tranonareo ao. Jerenareo indray ankehitriny ty zao misy an'ity arina ity rehetra zao mitovy ihany. Ina mahatonga le hoe misy fotoana le matière somary ohatrany antitra mainty. Indray traitement hafa mihitsy indray. Rehefa vita izy aloha zany dia mbola ohatrany ity daholo. Izany hoe loko somary beige. Dia raha ohatra ka hoe tiana asiana ceinture mainty indray izy dia traitement indray hoe alevina ao ambany tany indray izy zany dia mijanona elaela ao izy ataoko hoe 2 jours. 2 jours eo dia lasa mainty. D'accord. Hitako io zao samihafa ny lokony madame Tati? Indray vaovao moa indray efa nijanona une semaine teo izay kokoa anisan'ny takin'ny mpanjifa matetika eo amin'ilay resaka loko. Ny lokon'ny osier rehefa vita izy dia mbola somary beige. Ohatran'ity resaka ity, ohatran'ity, ohatran'izao. Dia rehefa somary mijanona elaela izy ohatrany hoe une semaine dia somary foncé kely ohatran'izao koa. Kanefa na zany arany misy ihany kokoa ny và fotsy dia misy ny và mena. Ie, araka le hitantsika teo moa zany. Fa tsy mamaritra ny kalitaony daholo izay rehetrarehetra. Mitovy ihany. Zay ianareo ankehitriny indray misy an'ity sous assiette ity. Hoy! Safaty tompoko. Ohatr'izao le izy. Zao dia mandeha sy pièce moa zany izay sous assiette izay tena tsara tarehy be, tena mihaja be mihitsy izy miao an-tokantranonao ao tena tsara ary anisan'ny matière hitako hoe tena mihaja raha le osier manitra le zavatra vita avy aminy tena tsara daholo. Asa hoe inona ihany koa ny azontsika ambara ary madame Tati ty latabatra dia le seza manahoana ny fikojakojana azy ary? Ny fikojakojana anazy ny osier aloha zany tsy dia mila hoe traitement be hoe zavatra vita be fa misy olona tia hoe loko naturel. Izany hoe naturel no itiavana anazy, tsy lokony io fa misy indray tia hoe aleo nenay lokona mainty na hoe loko doré. Dia misy indray hoe atao vert fotsiny hoe juste hoe ampangirana anazy. Fa ny osier tsy voatery mila an'izay.
tsy voatery mila vernizy a, tsy voatery lokoina arakarak'izay itiavanao anazy. Fomba fikojakojana anazy indray a, raha maloto izy a, raha tena hoe maloto hoe tena fotaka be na ohatr'izay a, dia azonao sasana. Afaka hoe sasana, kosehana amin'ny borosy fotsiny izy, fa tsy dilirina be fa manjary miala indray ilay couleur maha-naturel anazy. Dia rehefa sasana izy a, dia tsy tonga dia ataontsika amin'ny mainandro be fa manjary mipika, fa ataontsika amin'ny maina maloka, izany hoe maina rivotra zany. Ie, ohatran'izay ihany fikojakojana anazy. Fa izy tena mateza ô? Mateza izy. Mateza matoanany mihitsy. Ny témoignage-na client zao amin'ny seza 10 ans. 16. Dia avy eo izy a, niverina teto aminay a, ny morotongon'ilay seza fotsiny amin'ilay hoe voahitsaka, zay no va. Dia afaka manao réparation zay. Fa raha ohatra ka efa 10 ans zay kosa, efa mila averina daholo mihitsy ilay rary a, dia averina finosana mihitsy. Fa tena mateza ny ozy. Mateza raha zany ka tena mateza sady tena mampahazoaina be mihitsy indrindra moa fa reto seza hipetrahana sy madame Paty reto a, tena mampahazoaina. Azado minay ihany koa resaka haingo be dia be ny karazany vita avy amin'ny osier. Misy an'itony baolina itony a, ataonareo any amin'ny lanonana maro samihafa any, ny mariage, ny vidiony sy ny sisa rehefa hoe lohahevitra gasigasy na lohahevitra volovolotany manodidididina eo zay dia azo atao soamantsara mihitsy a, azo atao amin'ny lehibe arak'izay tiana. Arak'izay tiana. Misy 5 cm zao ny kely indrindra aminazy. Ilay 5 cm ampiasain'olona ataon'olona bonbonnière. Dia misy hatramin'ny 40 cm de diamètre. Fa ty aminao ty zao 20 cm. Ie niazy. Misy ihany koa bouquet amin'ireny a. Bouquet vita amin'ilay osier ihany koa zany. Tsara ity amin'ireny. Ay, mariny zany. Ie, mariny zany. Mamaraparantsika madame Paty asa raha misy ny hafatra tianao ampitaina ampijery antsika amin'izao fotoana izao a, mahakasika an'izay hoe asa tanana vita malagasy izay. Ho antsika mpijery a, efa mety efa betsaka angamba ny mahalala ny osier Ambohibao, osier Ambohibao ny anarany page eo amin'ny Facebook na ny compte. Ny hafatra ho antsika mpanjifa na te hanjifa na mbola tsy nanjifa, dia fotsiny hoe manana modèle nareo a, dia manao réalisation zay. Ny olana fotsiny angambany a, misy client hoe tia maka sary any amin'ny Pinterest na ohatran'izany, dia hoentina eto aminay dia ataovy réalisation an'ity. Ka raha vao tsy mifanaraka amin'izay eritreretinareo ilay izy a, dia ohatran'ny hoe ilay mpanao asa tanana, olana setran'ny mpanao asa tanana rehetrarehetra zay fa tsy izay ihany a. Dia tsy voatery hoe izay any, izay modèle hita any a no hivoaka. Mitovy tanteraka. Hoe tena hoe mitovy tanteraka satria ny antsika asa tanana. Dia mba manasa anareo hanjifa ny vita malagasy, fa tsy ratsy ny vita malagasy. Tsy ratsy ny vita malagasy fa be da be ny tsara. Tena betsaka mihitsy ny tsara rehefa reny tanteritsika eto amin'ny fahatarana indreny. Mankasitraka ny madame Paty ary mitondra an'izay resadresaka nadray anay tatao toerana taty dia mino fa manaraka andresika mbola eo. Entoko dia misaotra betsaka anareo nanaraka ny fandaharana, manaraka indray veloma daholo. Efa hitanareo ny adresy raha toka hoe mahaliana anareo ny zava-bitany vahintsika, manana page Facebook ihany koa izy ireo Osier Ambohibao. Andeha maraparantsika azy ireto mbola zava-bitany zareo avy eo amin'ny Osier Ambohibao hatrany, atolotra tanatin'ny altsara.
tianay kaskare nalao mafanafana maminay kaskare manao mbay lalana tianay kaskare nalao mafanafana maminay kaskare zay ihany koa ny mamarana ny fandaharana kolotsara androany makasitraka antsika rehetra nanjoan'izay hatramin'ny farany misy ny famerenana ny fandaharana ny latsinainy manomboka amin'ny 2 ora sy fahefany ary ihany koa ny lakamisy manomboka amin'ny 2 ora sy fatelony isaky ny sabotsy tsika no mandray vahiny ary atoka hoe lina amin'izay fivahinianana ato anatin'ny fandaharana kolotsara izay ianao dia aza misalasala manoratra amin'ny page Facebook mino sokolo na ihany koa miantso ny larana izay misoratra eo ambany io azonareo antsoina amin'ny ora fisokafan'ny birao hatrany. Braso atsika rehetra ary manaraka indray feloma tompoko.